Ry havana, ho ampitomboina ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesoa. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Isaky ny maraina vao mifoha tahaka an'izao dia mitodika aminao izay ry Andriamanitra, rainay ao amin'i Jesoa Kristy, satria avy aminao ny andro rehetra, avy aminao ny hery sy ny tanjaka ary ny fahasalamana, ary avy aminao koa ny izay rehetra tanteraka ny fikasanay amin'ity anio ity, ka dia misaotra indrindra dia mametraka ny tsipiriam-piainana eo am-pelantananao izahay. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ry havana, ny fandiniantsika ny loha hevitra hoe an'ny tompo ny fahefana dia mampitombo ny finoana sy ny fahatokinan'i Jesoa Kristy ao anatintsika tsirairay avy. Ity ary misy ohatra iray amin'izany, alaina avy ao amin'ny filazan'ny tsara araka ny Marika, toko 5:1 ka hatramin'ny 20. Lehilahy iray ry havana no azo mpanamaloto ary nifanena tamin'i Jesoa izany tao amin'ny tanin'ny Gerasena. Tena ny fatoran'ny Satana mihitsy ny fiainan'iray manontolo. Eny na dia nivatony azy dia voageja tanteraka, satria eny amin'ny fasana izy no mitoetra. Tsy voafatotra izy rehefa mety, fa notapahany daholo, na ny afatotra amin'ny tanany na ny afatotra amin'ny tongony. Matetika ny tenany dia tetehany, ary manana devoly aman-jatony izy, antsoina hoe legiona. Rehefa nifanena tamin'i Jesoa izy dia norohan'ny tompo izany Satana tao anatin'izany, ka dia lasa nifindra tany amin'ny kisoa. Hitantsika eto amin'ity filazantsara araka ny Marika toko 5 ity fa eo amin'ny 2 eo ny isan'izany. Inona ny vokany? Afaka tanteraka ity lehilahy ity, nivoaka ny fanamaloto rehetra tao anatiny, ary dia niverina amin'ony ny sainy. Eny, feno tanteraka ilay maha-olona feno azy vatana saina fanahy. Ry havako, nafiry ary ny devoly, na manahoana ny asany. Eny, na manahoana koa ny heriny sy ny tanjany, indrindra ny fahefany amin'ny olona, dia resy ny fahefan'i Jesoa Kristy izany averina, resy ny fahefan'i Jesoa Kristy izany. Noho izany dia aza matahotra ny fahefan'ny Satana mihitsy, fa rehefa tsy misy toerany sy fikirany ao aminao dia tsy manam-pahefana amin'ny olona izy. Tandremo ary fa lasa sampy ny fitondrana zavatra na singa anankiray na firavaka izany na inona, fa hoe ireny dia miaro amin'ny asan'ny Satana. Tena sampy izany ry havana. Ny zavatra tokony ataontsika voalohany dia izao: mivavaka mandrakariva, mangataka fiarovana amin'i Jesoa Kristy, indrindra moa fa rehefa hivoaka ny trano. Maharo antsika tanteraka izy, izy anie ilay mpiandry tsara e! Tena miaraka amin'ny ondriny, miaro amin'ny ondriny, na aiza aleha ry havana. Noho izany dia mino sy mahatoky ary manan-tena an'i Jesoa Kristy isika, indrindra ny heriny sy ny fahefany, fa izy no andresena ny asan'ny Satana rehetra. Ny tokony atahorana dia antitanterina hatrany. Ny tokony atahorana dia izao: ianao tsy nahavita mivavaka izany, ianao tsy nisy nahatoky azy izany. Izany no tokony atahorana, satria endriky ny fandehanana irery izany, endriky ny fisarahana amin'ny tompo izany. Ka rehefa misaraka aminy ianao dia tafiditra ilay ratsy, dia manam-pahefana amin'ny fiainantsika indray ilay ratsy amin'izay fotoana izay. Ry havako, irariana ary mba hitombo hatrany ny finoantsika sy ny fahatokinan'ny tompo, ary hanana fahasahiantsika, hanala eo amin'ny fiainana izay rehetra efa niverina ho nitokiana sy nantenaina fa maharo amin'ny asan'ny Satana rehetra. Dia maherezo amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Amen. Nandeha tsika hivavaka. Tompo misaotra anao ary izahay, fa manana anao Jesoa Kristy, manana ny fahefana rehetra andresena ny asan'ny Satana rehetra, na manahoana habean'izany, na manahoana isany ihany koa. Ampitomboy ary ny finoanay sy ny fahatokinay anao. Izao izay dia mivavaka, mamondrafo raha misy eo amin'ny fiainanay Tompo, singa samihafa, na fanaka izany, na firavaka izany, na inona endrika izay heverinay hoe reny dia maharo amin'ny fanahy ratsy, amin'ny asan'ny devoly sy ny sisa, satria tena fanompoan-tsampy izany. Ka mamondrafo aminay Tompo. Ary ankehitriny kosa dia mivavaka, raha misy ihany Tompo mba mandre an'izao, nefa tena fahatoran'ny Satana amin'ny lafiny samihafa, ny vatany, sainy, ny fanahiny iray manontolo,
dia didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izany amin'izao ora sy fotoana izao mba hivoaka, hiala aminy handeha any amin'ny elo ary dia ho afaka tanteraka. Izay mpanomponao indrindra tena tsy manana intsony ifikiran'ny Satana eo amin'ny fiainany, tena ho afaka tanteraka izy Tompo. Dia irina sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Dia ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.